Nisy ampamokarana izay andro fototry ny toe-karem-pirenena dia manandanja ary mitana anjara toerana lehibe amin'ny lafiny fanjarian-tsakafo, ny fitomboana ara-toe-karena ary indrindra ampiena ny taham-pahatrana. Fanampy ny fitondram-panjakana ny anarana sy anavao ho amin'ny tsara kokoa hatrany ny seha-piariana ara-pambolena. Atrikasa fanavaozana ny paikady nasionaly ho an'ny fanitarana sy ny toro ay ara-pambolena izay notron'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Arfidra Milson sy ireo miombonantoka maro samihafa. Nametraka ireo paikady-pirenena maro izay mivohi-hatrany ny ampivoarana ireo tantsampamokatra sy ny tontolo ambanivohitra. Tena zavatra goavana be sy nentina teto androany dia fanolorana an'ireo paikady anankifito, stratégie anankifito samihafa izay hoentintsika miasa eny ambanivohitra ary hoentintsika manatanteraka ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary indrindra ny eo amin'ny lafiny fambolena sy ny fiompiana. Hitantsika eo ireo paikady samihafa eo ny paikady ny mikasika ny fampiroboroboana ny sehatry ny famokarana masomboly na stratégie nationale semencière izay natao mandritry ny 5 taona manaraka 2023-2028 efa nanana zany paikady zany tsika taloha efa naharitra efa ela ihany fa dia zao zany izy noavaozina ary ny akamaroany ireo stratégie ireo paikady ireo dia paikady noavaozina no atsaraina manaraka ny toetrandro fa efa ela izy ireo nisy tsy nisy zany fanavaozana zany, misy ny 20 taona, misy ny 10 taona sy ny sisa fa mariana manokana kosa nefa fa ny paikady nasionaly amin'ny fampiroboroboana ny seha-piariana famokaram-bary dia efa matetika ihanytsika no manana sy mametraka azy ary io stratégie nationale de développement rizicole io dia noavaozina satria anatin'izay atao hoe processus na actualisation zay miaraka amin'ireo firenena izay mahatratra 230 izay mpikambana amin'ilay hoe coalition pour le développement de la riziculture africaine nankardina isika ary tao anatin'izay no nanavaozana stratégie nationale de développement rizicole. Fa eo ihany koa ireo paikady hafa hitantsika eo ny paikady mikasika ny agriculture biologique, ny paikady mikasika ny agriculture digitale, ny paikady mikasika ny hoe ahoana no tokony ataontsika amin'ny mba hampaharetana ny fotodrafitrasa fanondrahana ny tambarina ny stratégie na ny document de pérennisation des infrastructures hydro-agricoles. Notanterahina tao Anosy ny 20 sy 20 novambra 20 sy 20 ny atrikasa fanolorana ny atota taratasy mirakitra ireo paikady stratéjika maro isan-karazany entina ampandrosoana ny firenena ho amin'ny fahafitatena ara-tsakafo. Tanjon'ny atrikasa nisian'ny singa iombona ny mpiara-miombonantoka amin'ny fanavaozana ny paikady-pirenena momba ny fanitarana sy ny torohevitra momba ny fambolena, ny ampiakatra ny tambokatra mba ifanandrify amin'ny fitombony ny sanim-ponina, ifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro ary anaraka ny teknôlôjia izay antoka iray ahafahana mivelatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny fanatsarana ny kalitaon'ny sakafo amin'ny alalan'ireo masomboly voafantina sy voamarina, ireo akora fototra atao sakafon'ny biby mba ananana vokatra tsara sy manaraka ny fenitra ahafahan'ireo mpanjifa misitrika sakafo ara-pahasalamana sy zaka ny fahefa-mividiny daholo be. Zava-dehibe ny zavatra natao satria mila fivoarana hatrany manaraka ny toetrandro ny teknika mpamokarana. Hitantsika fa mbola betsaka ny vokatra tsy manaraka ny fenitra izay tsy fain'ny mpihinana
dia izay no mazava-dehibe ny atao hoe vulgarisation na ny conseil agricole satria avy amin'ireny no ampitana ny fahalalana momba ny teknika mpamokarana indrindraindrindra moa izany ny atao hoe fivoarana ao amin'izay teknika mpamokarana izay ahafahana mamokatra vokatra ara-pahasalamana ho an'ny mpihinana ary ahafahana ihany koa mamokatra vokatra ampy ho an'ny mpihinana. Fantatritsika fa ny malagasy dia mitombo eo amin'ny 300 isa-taona eo dia tokony maharaka an'izay izany ny vokatra izay vokarana. Eo ihany koa dia mila miomana amin'izay izany ny mpamokatra mba ho vokatra afaka mifaninana eo amin'ny tsena na amin'ny tsena anatiny indrindraindrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra vokarin'ny mpamokatra malagasy. Zava-dehibe amin'ny tontolon'ny famokarana ny atrikasa izay hatrehana omaly sy androany momba ny stratégie nationale de vulgarisation agricole satria avy amin'ny alalan'ny teknika manaraka ny toetrandro ny ahafahantsika mampitombo ny vokatra ary mamaly ny tsena na ny eto anatiny izany na ny any ivelany. Tao anatin'ny atrikasa dia hita hoe voaka daholo ny hevitra tsara ny hevitra nivoaka ary tokony ahomby raha ohatra ka tanteraka tsara araka ny tokony ho izy. Ny fampiroboroboana maharitra sy lovain-jafy ny seha-mpamokarana no kendrena ka inona fa hitondra fandrosoana ho an'ny firenena malagasy izao atrikasa lehibe izao.